Ravana malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana mandrakariva aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Inde ny fifalian'ny fonay Andriamanitra midera sy mankalaza anao indrindra amin'izao vanim-potoana ny advento akatoko ny fankalazana ny Noely izao. Faly misaotra anao izay satria manana anjara miaraka amin'ny mponina rehetra ambonin'ny tany hidera sy hanome voninahitra anao. Ary amin'ity anio ity dia mbola manana anjara amin'ny teninao indray koa izahay. Ilay teny aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa sitraka indrindra ny hanongilana ny sofonay hiaino ny filazana tsara avy amin'ny teninao. Dia mitenena ary aminay fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Genesis toko 7:20 ny 19 hatramin'ny 19 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Genesis toko 7:20 ny 19 hatramin'ny 19 vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Ry Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho ao amin'ny vozin'ny fahavalonao, hiankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadio na Joda, avy niremby ianao anaka, mamitsaka mandro toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavy, ka iza no anaitra azy? Ny te-hipanjakana tsy hiala amin'ny Joda, na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny mofinainantsika eto dia maneho ny tsodrano izay nataony Jakoba tamin'ireo taranany, na tsodrano nataony Israely na i Jakoba zany amin'ireo foko 12 avy amin'ny taranany. Maneho indrindra ny amin'ny izay fahitana mialoha, ny amin'izay tiany hitoeran'ny foko tsiraray avy. Ny mofinainantsika eto dia maneho ny tsodrano manokana natao tamin'ny Joda, zanaky Jakoba. Andeha ry havana ho jerentsika ny hasina sy ny mahazava-dehibe izany tsodrano ho an'ny Joda izany. Voalohany, ny tsodrano hitantsika eto dia tsodranom-piderana. Tsodranom-piderana. Ry Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho ao amin'ny vozin'ny fahavalonao, hiankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Ny teny hoe Joda na ny anarana hoe Joda, izay adika ara-baky teny hoe hoderaina, na hoe izay hiderana an Jehova, dia nampiary na ara-baky teny arak'izany anarana izany, ka nahatonga ny Joda ho fiderana sy fankalazana ny rahalahiny rehetra, ny zanaky ny rainy rehetra, ny mpiray-tam-po aminy na ny firenena rehetra ambonin'ny tany aza. Ny Joda dia firenena voafidin'i Jehova ho fiderana ny anaran'Andriamanitra masina. Ary raha mitentsika hoe Joda ry havana
dia niainga tamin'ity anarany fokony Joda ity no nahazahoana sy nampiasana ny anarana hoe Jiosy taty aoriana, ka afaka milaza tehiteny fa ny taranaka Jiosy na ny firenena Jiosy dia firenena hiderana an'Andriamanitra, firenena izay handraisana ny tsodrano ho amin'ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Avy amin'izany no ahatarafatsika fa noho ny amin'ity taranaka na firenena anankiray antsoina hoe Joda ity dia hidera azy ny ambany lanitra rehetra, hanome voninahitra azy izao tontolo izao, ary isika rehetra mahalala fa avy amin'io taranaka io no nivoahan'i Jesosy Kristy, ilay Mesia, ilay hoderainy izao tontolo izao sy hanomezana izao tontolo izao voninahitra. Arak'izany tena tanteraka ny tso-dranon'i Jakôba ny amin'ny Joda amin'ny taranaka fiderana, taranaka fiankohofana an'i Joda, tanteraka taon'i Jesosy Kristy, ilay deraintsika sy ankalazaintsika izany. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny krismasy izao dia tena mety sy tokony ataontsika mihitsy ny midera sy manome voninahitra ny Mesia, satria izany no fahatanterahan'ny tso-drano efa tany amin'ny bokin'ny Genesisy tamin'ny andron'ny tso-drano nataon'i Jakôba ho an'i Joda fahizay. Dia mety sy tokony ataontsika mihitsy izany ny midera sy miankohoka manome voninahitra an'i Jesosy Kristy ilay Mesia. Mety kokoa ny mirona ho amin'ny fiderana sy ny fankalazana ny Mesia fa tsy sanatria ho any amin'ny fankalazana ny fetim-bokatra na sanatria aza fetin-tsakafo. Dia manomboka amin'ny zaza madinika rehetra, mipaka makany amin'ny olona miaina rehetra, eny na ny zava-mananaina rehetra manodidina eto amin'izao tontolo izao aza, dia miara-misento sy mankalaza ny fiderana an'i Jesosy Kristy ilay Mesia, ilay tonga hamonjy izao tontolo izao. Hitantsika tsara ny fiderana izay nataon'ny anjely, nataon'ny mpiandry ondry, nataon'ireo magy avy any atsinanana tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Mesia tetỳ ambonin'ny tany, ary mendrika sy tokony arahantsika mandraka ankehitriny izany. Ny tso-drano izay azon'i Joda fahizay dia tso-drano mpiderana, tso-drano mpankalazana, ka ahafahany rehetra midera sy mankalaza an'i Jesosy Kristy izay fahatanterahany izany tso-drano izany, ka arahantsika rehetra mandraka ankehitriny koa. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ateraka izao tso-dranon'i Jakôba tamin'ny Joda zanany izao dia hitantsika eto ny tso-dranom-panjakana, tso-dranom-pahefana. Eo amin'ny 1:10 dia miteny manao hoe ny tehim-panjakana tsy hiala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony. Raha miteny eto hoe tehim-panjakana na hoe tehina fanapahana dia entina milazana fibaikona, na entina ilazana fanapahana, na entina ilazana fahefana izany, ka te hilaza ao anatin'ny tso-drano ny Jakôba fa avy amin'io taranaka Joda io no isian'ny mpibaiko na ny mpanapaka na ny fahefana izay anjaka eto ambonin'ny tany. Arak'izany dia tena faminaniana mesianika ity tso-drano ny tso-dranom-panjakana nataon'i Jakôba ho an'i Joda zanany ity. Tso-drano maneho faminaniana mesianika, mitovy lanja amin'ny tso-drano manao hoe tsy ho diso zanakalahy avy amin'ny seza fiandrianan'i Davida ianao. Izany hoe
ity tsodrano ity dia tsodrano manangana ny fanjakana mesianika, ka avy amin'ny taranaka Joda no isian'izany Mesia izany. Raha araka ny efa notenentsika dia avy amin'ity taranaka Joda ity no niavian'ny Jiosy, ka nahatonga antsika miteny sy milaza fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena, avy amin'ny Jiosy ny famonjena, avy amin'ny Jiosy ny fanafahana, avy amin'ny Jiosy ny fanapahana sy ny fibaikoana rehetra eto ambonin'izao tontolo izao. Ary hitantsika ry havana malala fa tanteraka tao amin'ny Jesoa Kristy izany, fa i Jesoa Kristy no tonga ho fanatanterahana izay ambarany bokin'ny Isaia izay haitsika tsenjery, ny ambarany Isaia 7 ny 15 sy ny 9 manao hoe: fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay ary Andrian'ny Fiadanana. Ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakana, mba ampitoerana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy hitsiny hatramin'izao ko mandrakizay. Ry havako malala, ambara mihitsy arak'izany fa hitondra fiadanana ao amin'izao tontolo izao sy fandriampahalemana ao amin'izao tontolo izao no antony hatongavan'io Mesia io, antony hatongavan'io mpibaiko na mpanapaka mitondra ny fahefana, ilay mitondra ny tehim-panjakana sy tehina fanapahana io. Araka ny volaza hoe ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana. Ary ny voalaza eto amin'ny bokin'ny Genesis dia ny hoe mandra-pahatonga ny silo ka no azy ny firenena rehetra. Ny dikany hoe mandra-pahatonga ny silo, hitantsika eny amin'ny foto-pejy eny ambany dia hoe mandra-pahatonga ny fiadanana, ampitoetra ny fiadanana no antony andraisany fahefana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, avy amin'ny Jiosy ny famonjena, ao amin'ny Jiosy ny misy ny fanapahana manerana izao tontolo izao. Arak'izany mila eken'ny rehetra eto ambonin'ny tany sy izao tontolo izao io famonjena avy amin'ny Jiosy io dia i Jesoa Kristy, ilay Mesia, ilay fahatanterahana izao teny faminaniana izao. Io fanjakana mesianika io no fanjakana manana ny fankatoavana iraisam-pirenena. Io fanjakana mesianika io no fanjakana manana ny fibaikoana tokana manerana izao tontolo izao. Io fanjakana mesianika io no manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ao amin'ny Jesoa Kristy Tompontsika. Araka izany, amin'ny vanim-potoana fankalazana ny Krismasy tahaka izao, tsy ny fankalazana ny Krismasy fotsiny no zava-dehibe eo amin'ny mpino, fa ny fanekeny izao tontolo izao, ny faneken'ny tany rehetra, ny faneken'ny voary manontolo, ary indrindra ny faneken'ny fiangonana sy ny fankatoavany ny fahefany io Mesia io, ny fahefany amin'ny maha-Mesia azy, ny fahefany amin'ny maha-Andriamanitra azy, ny fahefany an' Jesosy Kristy, ilay fahatanterahany teny mitondra fanapahana sy fanjakana amin'izao tontolo izao. Araka izay hitantsika eto amin'ny tapany farany amin'ny 11 dia voalaza fa hano azy ny firenena rehetra. Maika va fa isika fiangonana, ny mpino izay efa nandray sy nanaiky an' Jesoa Kristy Tompo, nahoana no tsy ho ankatoa izany fahefana sy fanapahana izany, koa maneke anjakan'i Kristy ilay mpanjaka, ilay mpanjaka amin'izao tontolo izao, ilay Mesia hitondra fiadanana amin'izao tontolo izao. Ry havako malala,
Izao tsodrano nataon'i Jakoba ho an'ny zanany Joda izao, dia tsodrano mipaka hatramin'ny taranaka faramandimby, tsy ho an'ny Joda ihany fa ho an'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Eny, hatramintsika izao koa aza no manaiky ny fiderana sy ny fahefana ananan'ilay Jesosy Kristy izay Mesia avy amin'ny taranaka Joda. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra Rainay Masina, endre zany fiandriananao. Andriamanitra manana ny fiandrianana rehetra sy ny fahefana rehetra eto amin'izao tontolo izao ianao, ary toa hitanay sy tsapanay ny alehibeny ny voninahitra ao, koa midera sy mankalaza anao, miombona amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao izahay, midera sy manome voninahitra anao. Tompo, tsy ho amin'ny vanim-potoanan'ny Krismasy ihany izany, fa ny androm-piainanay rehetra dia hideranay ianao. Fa ankehitriny izay dia te hivavaka eo anitrehanao. Tompo, mivavaka izay ho an'ireo izay lavitra ny famonjenao, ho an'ireo izay mbola tsy manaiky ny fahefanao, ho an'ireo izay tsy mino anao Andriamanitra, ho an'ireo mbola any ivelan'ny vala, ireo mpanompo sampy, ireo manompo andriaman-kafa, ireo fivavahana hafa izay tsy mino anao Andriamanitra, entinay ambavaka eo anatrehanao. Tompo, andona mora ao am-pon'izy ireny ianao, ary ampiasa ny fombanao Andriamanitra hatakarany ny fahamarinany filazantsara anao masina. Mivavaka izay Tompo, mba hanana anjara amin'ny famonjenao avokoa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ary ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.